dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray izay ekipa ny MBS amin'izao alina izao tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ianao miarapa tompo kilasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaony fampelezan-kevitra avy hatrany no anokafana ny vaovao tanàna maro ao amin'ny faritra Vakinankaratra no notsidian'ny kandida marika Ravalomanana nanohizany ny fampelezan-kevitra androany manohy ny fandresendahatra ny ponina ny kandida mba hifidy azy amin'ny fafito ny volana Novambra izao ary nitondra fanazavana ihany koa momba ny manifesto sy ny paikady hoentina ampandrosoana ny Madagasikara. Omaly kosa dia anisan'ny tanàna nandalovany ireo tanàna amin'ny ilany andrefana Antananarivo iny. Andeha raha itsika avy hatrany izao ny fitsidian'ny tanàna n'Ambohimandry imetsy atosika. Ano propaganda aho na fampelezan-kevitra andresy lahatra anareo hoe raha vao tonga ny fahafitony volana Novambra fotoana izay fidanantsika izay filohan'ny Repoblika fidio laharana fa 520 marika Ravalomanana zay raha ohatra tena bangona le hoe propaganda mandresy lahatra anareo hifidy dia nareo koa nefa mieritreritra hoe ahoana zay nifidy azy satria avatiany vadiny zay ve dia ampy ameko programme nareo taty avereno manifesto avereno tsara manifesto to mafimafy any fa tsy heniny manifesto ny atao hoe manifesto dia reo liste ny asa zay ho tanterahana mandritra ny fotoana hitondrako eo ty zany ny fahamezatoky omeko ny voaka n'Ambomandry commune Ambomandry hoe ty aby natao raha vao ohatra ka vita ny fifidianana ka olany ary sura ary matoky fa olany hifidy ay anareo azonareo ve zany dia zao voalohany amin'izany amboarina indray ny lalana ho amboarina ny tsena zay fa izao ny tena zatra anankiray lehibe andrasanareo koa averina indray any fandripahalemana averina fandripahalemana lalana aloha voalohany dia efa vita ny lalana amboaritsika indray zay fandripahalemana zay dia milamy zany fandripahalemana manaraka ny fitsaboana satria betsaka mihitsy ny vokatra ny tsy fananana fantrana. Eo amin'izay vaovao ny fampelezan-kevitra izay hatrany faradoboka ho an'ny boriboritany fahaenina amin'izao akatoko ny fifidianana izao tanjona dia iray ho an'ireo ponina eny amin'ny faritra iny dia ny fampandaniana ny kandida laharana faha 520 marika Ravalomanana. Ankoatra ireo fanomezana toromarika faraparany dia nisy ihany koa ny fizarana nofokena mitam-pihavanana ho an'ireo be antitra sy ny sahirana teny an-toerana ary Edena Eliasy Manora Andriamalala. Na dia andro tsy fiasana tokony akana aina na mangivangina ny fianakaviana ny andro ny 2 Novambra dia tsy namelana ireo ponina teto amin'ny boriboritany fahaenina raha tsy tonga teto amin'ny ity kanja ity izy ireo androany ny andro ny toromarika faraparany amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Ho fampandaniana ny kandida laharana faha 520 marika Ravalomanana no antom-pijoroana ireto ponina teto ireto. Ity no antsony izy ireo hoe faradoboka ho an'ny boriboritany fahaenina. Mino fa voky daholo eo? Makasitraka amin'ny filoha marika Ravalomanana antsika amin'izay fizarany sakafo ho antsika izay. Hitantsika izy tonga dia miasa, tonga dia manombo, mbola tsy lany akory dia efa mamahana antsika izy. Teka mafy be ho an'ny filoha marika Ravalomanana. Izany no mendrika hovidiny isika rehetrarehetra efa resy lahatra fa isika rehetrarehetra dia anentana any amin'ny toerana misy antsika any ho andra mbola misalasala fa mila mifidy ny laharana faha 520 marika Ravalomanana anavitra ny firenentsika mandritra ny 5 taona manaraka. Firy la numéro toanantsika ary marika Ravalomanana izy rery ihany no afaka hanavitra ny
firenetsika satria izy dia mpanangana vatsim-panavy. Tsy nifidy taona intsony ny fiaramentana amin'izao andro vitsy mialohan'ny andro ny fifidianana izao. Na antitra na tanora dia samy naneho ny fahavinonany anohana ny kandida laharana faha 520. Hita soritra teny amin'ny endrik'izy ireo izany androany. Io atoandro io ihany koa dia nisy ny fizarana nofitiana amin'ny tampihavanana ho an'ireo zokiolona sy ireo olona sahirana. Efa fanao isaky ny boriboritany rehetra ato andrenivohitra izany araka ny toromarika nomeny ny kandida marika Ravalomanana dia ny fitsinjovana ireo olona sahirana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanàn'Antananarivo kosa indray dia camion lehibe miisa 10 avy amina olon-tsotra no natolotra ny komina Antananarivo renivohitra izay efa miasa amin'izao fotoana izao mifanampy amin'ny samva. Misy ihany koa araka izany ny fanentanana ny olona mba hanaja ny ora fanariam-pako dia amin'ny 5 ora hariva hatramin'ny 4 ora alina izany. Arahantsika avy hatrany ny andinindiny izay. Iala ireo fako mivangongo mameno tanàna ary isy fiovana tsy hoela eto andrenivohitra. Amin'izao fotoana izao dia misy ny camion lehibe miisa 10 avy amina olon-tsotra olona volona ifanometanana amin'ny commune ary nanolotra ireo fiara lehibe ireo. Efa miasa amin'izao fotoana izao ireto camion ireto manao ny tantsoroka amin'ny sanva ary misy ny fandrindrana asa eo amin'izy ireo. Tsy voafetra ihany koa ny fotoana ampiasana izany. Tsy fotoana ny fifanomezan-tsiny intsony izao araka ny nambarana Andriamatora ary Velotina ary Laza taleny ny serasera eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa andao hiara entana ho amin'ny fanarenana ny tanàna ka tokony ifanometanana isika. Tsy fotoana tsony araka ny tenaiko tany am-boalohany hoe dia ifanomezantsika tsiny izao. Tsy fotoana ifanomezana tsiny tsony izao fa fotoana kosa hiarah-mientana, fotoana ifamatorana ifanomezan-tanana hoe ndaotsika hanarina le tanàna, ndaotsika hiady amin'ny oloto fa io koa tsy atsipy fotsiny aty amin'ny tanàna Antananarivo ka maloto loatra tsy vitanareo ny asanareo fa isika mpiarabelona rehetrarehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo no mila mandray an'izay andraikitra izay. Miloatra antsika ao an-trano io mamafa trano manadio trano, miloatra antsika any amin'izay toerana misy antsika any amin'ny fiasantsika any hoe madio ohatr'izay ihany koa le tanàna raisitsika ohatrany hoe fananantsika ny tanàna Antananarivo dia mba samy mitandro isika rehetrarehetra ny le fahadiovana, samy mitandro isika rehetrarehetra an'izay fikajiana na ny fandrindrana na ny filaminana le tanàna izay. Tokony ny famometanana, tokony ny fanampy ary izay mihitsy ny hevitra tiana voizina izany hoe tokony famometana antsika amin'ny fanarenana le tanàna Antananarivo amin'ny zavatra izay mianjada azy amin'izao fotoana izao. Ny taniny ihany koa ny mponina mba hanaja ny ora fanariana amin'ny fako izay efa misoratra eny amin'ny ireny toerana fanariam-pako ireny amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 4 ora alina ny ora fanariana an'izany fako izany eto andrenivohitra. Tokony hajaina ny toerana misy ireo daba lehibe fanariana ny fako fa tsy hariana eny ivelan'ny rehetra eny. Raisitsika ho antsika tokoa ny tanàna ka dia samy tsy hisy hanarinary fako eny rehetra eny intsony fa samy andala ny fahadiovana ny besiny maro. Fa misandraka maneran-tany kosa ny mpikambana ao anatin'ny vondron'olon-tsotra misy ny fandraisana ny mpikambana avy any Eropa natanteraka famelabelaran-kevitra eto Madagasikara. Mandritra izay famelabelaran-kevitra izay ihany koa dia hisy ny fijerena manokana ny fiainam-pirenena izay aharitra 3 andro iarahana hatrany amin'ireo mpikambana amin'ny vondron'olon-tsotra avy any ivelany ireto. Rahantsika avy hatrany ary ny fanadihadiana entiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ny vondron'olon-tsotra dia misehatra bebe kokoa amin'ny asa sosialy toy ny fandehanana ifotony sy fijerena ny zava-misy iainan'ny mponina marina. Misandrahaka maneran-tany ihany koa ny mpikambana. Nandray mpikambana avy any Marsay izy ireo tamin'ny andro any. Mpitsabo izay anatanteraka famelabelarana mikasika ny sehatra ara-panahy sy ara-nofo fa indrindra mikasika ny fiainam-pirenena ary ny tontolon'ny fahasalamana no ny fiovaovan'ny tontolo iainana maneran-tany. Mandritra ny 3 andro izay famelabelarana izay ka ny faharoa hatramin'ny 4 ny volana Novambra izao
ao amin'ilay hotel Novambra. Ny zavatra nataonay androany zany ho amin'ny fikambanana VVT zany maro ray aman-dreny izay miara-miasa amin'ny VVT dia ireo zany misy an'le fiambana VVT any ivelany any ampitan-dranomasina zany izy mivady ireo any Marseille mpitsabo zareo dokotera dia nataonay androany zany nandray an'izy ireo zany amin'ny fahatongavana eto an-tanindrazana amin'ny maray aman-dreny azy atao anatin'ny voty fa ny asa ataony zany dia misy didy hoentina eto amin'ny mpiray-tanindrazana amin'izao fotoana izao toy ny fampianarana ny ara-panahy sy ny mampitsabo azy dia ny fampianarana ara-pahasalamana. Fifanabeazana eo amin'ny samy olon-tsotra trano moa no tanjona amin'ity famelabelaran-kevitra ity. Ny lafin'ny fitsaboana araka izany no ibahana mandritra 3 andro ny famelabelaran-kevitra izany. Tsara ny mampahafantatra fa fandraisana anjara no isy mandritra ireo 3 andro ireo. Fa nanomboka androany kosa ny hetsika Honafi izay karakarain'ny foibe FJKM etsy amin'ny village voara Andotapenaka. Trano eva maro no hita izay mandraty ireo karazana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro na sakafo izany na fitafiana fa indrindra ihany koa ny fitsaboana sy ny fitiliana maimaimpoana ireo karazana aretina maro toy ny omamiadana hitany amin'ny vozon'ny tranonjaza ny tsimikaretina VIH sida sy ireo aretina hafa. Panoana ofisiality etiketimo ny orinasa Tiko arahantsika vetrany ny fanedadiny Edena Eliasy Manora Andriamalala. Sambany teo amin'ny FJKM no nisy ny etsika toy izao izay entina ampiaonana ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Akoatra ny varotra fampiratiana ataon'ireo zanaky ny FJKM eto amin'ity toerana ity dia misy tanjona sy vokatra andrasana ny anton'izao etsika Honafi andiany voalohany izao. Ty moa zany atao hoe Honafi fiaonana fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fitoriana kira fiaraha-mivavaka fitsaboana sy fitiliana ireo karazana aretina samihafa toy ny VIH sida toy ny diabeta ireo karazana omamiadana tsy mpiana manokana ny omamiadana ny tranonjaza ny nono ny anty ny voa fijerena maso fitsapana tosidra ihany koa ary torohevitra maro momba amin'ny fahasalamana. Isany koa mahakasika ny fianarana fampifantahana ny Université Ravelin sy ny département de sécurité université FJKM fa misy ihany koa fifoanana momba ny fiompiana-ko manatoto lava sy fakana nofo. Itsy andanin'izany fifaninana soratra masina zahoana valisoa maro samihafa ny sabotsy kosa dia isany valisoa lehibe ny azahoana tapakila mandrosa vehana tanà Maurice Tana ao anatin'ny fanasoratra masina sy fananana ankapobeny ihany zany. Zavatra maso maro no hita eto amin'ny etsika toy ny fitsaboana sy ny fitiliana maimaimpoana ny maso, ny omamiadana, ny diabeta ary ny tsimikaretina VIH sida sy ny maro hafa. Ho an'ireo izay vao afaka baccalauréat ihany koa efa misy ny sekoly Université FJKM afaka manome ny lalam-piofanana tian'ireo mpianatra atao. Ankoatra ireo misy ny fampiratiana ireo karazana sakafo, akanjo, kiraro, taozavatra, fanaka sy ireo vokatra ilaina amin'ny fikarakarana ny vatana. Panoana ofisialy ity etsika ity ny orinasa Tiko ary ahitana trano eva roa mandranty ny vokatra izy ireo ato. Mazava ho azy fa misy ny vokatra vaovao izay efa nandrasan'ny mpanjifa antaonany maro. Ny orinasa Tiko zany dia panoana ofisialy amin'ny Honafi izay karakarain'ny FJKM foibe. Dia araka ny fahafantatry ny maro dia ny vokatra Tiko ny amidy amin'izany dia ao ny jus, ny yaourt boara sy ny olympico dia vokatra vaovao be zany ny glasy izay efa ela ny andrasan'ny maro azy. Dia misy amin'ny Tiko ny parfum vanille coco dia ao koa ny ambalekta ny vanille coco dia goavy tsy mela ihany koa ny glasy royal. Dia manentantsika rehetra zany ho tonga aty amin'ny village voara Andotapenaka hitsidika aty amin'ny Honafi betsaka ny etsika dia ao koa ny produit Tiko izay efa ela nafantaranao azy amin'ny vidiny mora dia mora. Ankoatra ny varotra fampiratiana dia misy ihany koa ny fifaninanana soratra masina atao eto ivelan'ny trano eva izay mety ahazoana tapakila tanà Maurice Tana.
manomboka androany voalohany volana novambra ny etsika haona fi etsy amin'ny village voara andotapenaka itoy rampitsozoma ary farana ny sabotsy 3 novambra. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa no dia anoizatsika ny vaovao. Atao anatin'ny 10 taona izao dia nahitana fiakarany 500 hatramin'ny 900 ny olona voan'ny diabeta eto Madagasikara. Raha toka 5.2 tapitrisa isa-taona ireo voan'izany maneran-tany. Ankoatra ireo fihinanana sakafo be siramamy sy be menaka izay antony mahatonga izany dia eo ihany koa ny tsy fampin'ny hoenti-manana iadina amin'ity aretina ity androany dia nisy ny fitiliana maimaim-poana natao ho an'ny olon-drehetra momba ity aretina ity tetsy amin'ny village voara andotapenaka. Edena Eliasy Manora Malala. Olona iray isaky ny 7 segondra no voalaza fa mamoy ny ainy manerana izao tontolo izao vokatry ny aretina diabeta mahazo azy. Ireo eo anelanelany 40 taona hatramin'ny 15 taona no tena maro anisa amin'izany. Tsy nitsahany tombo ireo olona voany ity aretina ity ho anteto Madagasikara manokana tao anatin'ny 10 taona. Raha ny tatitra farany navoaka ny OMS samantsy dia mahery ny 7 tapitrisa ny malagasy miaina ao anatin'ny aretina diabeta na ny fiakaran'ny tany siramamy ao anaty vatana. Maro ny antony mahatonga ny fiakaran'io ta io. Tao anatin'ny 10 taona tao zany tena nanomboka le fiakaran'le tany olona diabetika eto zany voly mahatonga an'izy dia eo aloha le fiasan-tsaina. Eo le fiasan-tsaina zany lasa stress zany. Dia eo le fomba sakafo tsy manaraka ara-pahasalamana zany malobofo izy am'vazaha tonga daholo dia zany matavy zao dia hoan'ny olona fahatany fotsiny tsy dia hoe lasa mampatavy sy lamba fotsiny. Dia eo le tsy fampiasam-batana indrindra ty amin'ny tanan-dehibe zany na lalana kely tokony andehanana tongotra lasa andehanana bus andehanana zany tsy mampiasa vatana tsy zany eo zay mahatonga an'ilay manomboka miakatra ny tany olona diabetika eto antsika. Ahitana fitombona 500 hatramin'ny 900 io tany olona voan'ny diabeta io eto amintsika. Manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo karazana sakafo miditra eto amintsika dia tsy mifidy taona intsony ny olona ahitana ity aretina diabeta ity. Manatona manao fitiliana maimaim-poana avokoa ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ny antony anaovana fitiliana diabetika zany mieritseritra tsy toe-pahasalamako zany raha tsy izay sao dia misy aoka hoa afahako manapa-kevitra ny zavatra tokony maro soso negatif aloha izy. Tsy toe-pahasalamana tsy diabeta. Nanaovako fitiliana fianakavianay betsabetsaka ihany sesesy fozay hoan'ny diabeta. Tsara ny manamarika fa nandritra ny fitaom-pitondran'ny flo March Karavalmanana dia nisy ny fandefasana fiara manidina iray manokana akafana fody antsoina hoe insuline tany Maroc. Notsaboana maimaim-poana tamin'ny alalan'io fanafody io ireo olona voan'ny aretina diabeta tamin'izany. Ankehitriny anefa vidina amin'ny vidiny 400 ariary hatramin'ny 500 ariary ny iray flacon amin'io fanafody io. Saingy olana mipetraka ho an'ny olona ny tsy fisian'ny enti-manana ividianana izany. Izay no mahatonga io tany voan'ny diabeta ho niakatra ambony dia ambony io ankehitriny. Misy ihany ny fitiliana maimaim-poana ho an'ny olon-drehetra momba ity aretina ity etsy amin'ny village voara andotapenaka izay tafiditra indrindra ao anatin'ny etsika aonafi karakaray ny foy be FJKM. Nanomboka androany izany ary tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy izao. Lafim-baovao hafa kosa no entina maranana ny vaovao amin'izao alina izao. Efa liana tanteraka amin'ny tontolon'ny grafiti ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao ary efa saiky mameno ny rindrina Antananarivo ihany koa izany sady haingo tanàna izy ireny no fampitan-kafatra ihany koa. Izay ihany koa moa no voizin'ny tanora malagasy amin'ny fanaovana izany grafiti izany. Ny sary ataon'izy ireo dia mitaratra ny fiarahamonina malagasy. Arahantsika vetrany ary ny sary miaraka amin'ny Jessica Miray sy Manora Malala. Loko na sary atao amin'ny rindrina na zavatra na azo eny amin'ny toerana be pahita no azo amaritana ny atao hoe grafiti. Natao ampitana hafatra izy ireny, indrindra ny eo amin'ny lafin'ny politika sy sosialy. Aingo ny tanàna koa anefa.
ho antsika eto Madagasikara efa maro ny rindrina miravaka grafiti. Efa maro ihany koa ny tanora no mirona amin'izay fanaovana loko sy sary amin'ny rindrina sy zavatra izay. Efa misy raha teo ny fikambanana mampivondrona amin'ny mpanao grafiti eto amintsika. Ireto tanora ireto izao dia samy nampiana-tena avokoa fa tsy nisy nampianatra akory. Ny fiarahamonina no angalan'izy ireo ny aingam-panahiny. Ny maneho izay fiarahamonina malagasy izay ihany koa no tena asehon'izy ireo amin'ny asa tanany. Sary no ampiteneniny eto fa tsy misy soratra. Sary izay mitaratra matetika ny zava-misy iainan'ny tarehin'olona anankiray. Azo anaovana grafiti avokoa moa rehefa afaka mandray loko. Loko aérosol na marqueur no fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana grafiti. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaoran'inao tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitso toy izao indray.